zao afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny ampy tsy mibadika ny tantaram-piainanao ho amin'ny tsara lavitra ary mitondra ny fiainanao amin'ny voninahitra mankamin'ny voninahitra dia izany indrindra no antony izao fandarana izao izarana aminao teny velona sy mahery mamonjy sy manafaka manasitrana sy manao fahagagana ny teny izay ho zaraiko aminao ankehitriny dia ao amin'ny Lioka 10 ka ny 7:20 dia izao no voasoratra hoe indro efa nomeko anareo ny fahefana hoy Jesosy andresy ny rehetra nanany fahavalo ka tsisy ampaninona anareo izany efa nomen'Andriamanitra any Jesosy Kristy ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra voasoratra any amin'ny Matthieu 7:20 izany kanefa ankehitriny dia ampitaina amintsika indray kosa fa izaho sy ianao ihany koa dia nomeny Jesosy Kristy ny hery sy ny fahefana andresy ny rehetra nanany fahavalo ka tsisy ampaninona sy ianao izany inona ny zavatra ampitahoriny ny fahavalo anao inona ny zavatra andrahona ny fahavalo anao riavana olona manam-pahefana ianao ilay Andriamanitra zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty nanome antsika ny fanahy masina izay nanao antsika ho tepolo ny fanahy masina dia izany Andriamanitra izany no milaza any amin'ny Josoa 1:2 ka ny 5 hoe momba antsika mandrakariva izy mombasy ianao tsy andaona afoiasy ianao izy kanefa ihany koa dia hoy Jesosy hoe indro momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao mombasy ianao Andriamanitra ary Jesosy nanome antsika fahefana koa dia mandehana ampasahina ampandresena eo amin'izao fiainana ety an-tany izao dia ampiaro ny tenin'Andriamanitra hoe amoaka demônia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao dia ivoaka ireny ametra tanana amin'ny marary ianao dia ho sitrana ny marary ary na dia sotra mahafaty aza ianao dia tsy ampaninona anao izany efa nomena fahefana izaho sy ianao ilay mipetraka eo tanana kavanan'Andriamanitra ray dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lahatokana no nanome antsika izany fahefana izany ary niarana petraka aminy eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ny fiainako izaho sy ianao ambony noho ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra sy ny anarana rehetra ary ny fanapahana rehetra izay tononona misy ety ambonin'ny tany ny fahefana izay nomena sy anao mandehana ampandresena mandehana ampasahina mandehana torio ny filazantsara torio ny vaovao mahafaly aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika natao mpandresy ary olona mpandresy izaho sy ianao koa dia mahereza indrindra mivavaka ho anao aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika mitoria ny teny na ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ataovy ny asan'ny evanjelista taterao ny anjara fanomponao koa dia mahereza ary tahin'Andriamanitra ne ianao mandra-piona indray